Manatra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandarana dinika amin'ity androany ity Iada Jean-Pierre filoha national ny antoko FLN na ny Front de Libération Nationale no vahintsika androany. Miaraba Iada. Iada efa mialana banao Andriamatoa Germain, fa miaraba ny MBS ary miaraba manokana ny fandarana dinika. Miondrika mpanajana eo anatrehony ireo namoniainy rehetrarehetra amin'izao fikorotana ny firenena izao ary dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana sy ny havany rehetrarehetra ary dia mirary koa mba hahatonga saina n'ireo olon-dratsy mpanao azy. Iarahanay manana izay resaka famangina sy fampiononana ny fianakaviana ao anatin'izay manamanjoa fisaonam-pirenena tokoa androany Iada. Manodidina izay indrindra no irosotsika amin'ny rahalahy voalohany ao anatin'ilay ady hevitra famelabelan-kevitra moa zany izay ataontsika ao anatin'ity fandarana ity. Eto dia manasa sahady ianao mpanaraka ny fandarana na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo amin'ny tambajotra sosialy tambajotra serasera ihany koa mba hanaraka hatramin'ny farany ny famelabelan-kevitra sy ny fandalinana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara ao anatin'ity fandarana ity. Fisaonam-pirenena androany Iada Jean-Pierre nisesisesy tato ato izay resaka hoe fahaverezan'olona sy fahafatesan'olona. Raha ataoko hoe taona maromaro lasitsika ny onona tao anatin'ny resaka varira, ny resaka hoe insécurité na tsy fandriam-pahalemana teto Madagasikara, alatra voamaso, fanapahan-doha, fa amin'izao fotoana izao mihitatra izay trangana resaka tsy fandriam-pahalemana izay Iada Jean-Pierre. Raha ny fahitanao an'ilay izy inona no mety ho antony mampirongatra an'izay hoe resaka tsy fandriam-pahalemana izay indrindra fa tao anatiny izao fitondrana izay vao miorina izao etsy ankilany ihany koa hoe manahoana ny fahitany Iada Jean-Pierre an'ilay resaka dispositif na fandraisana fepetra ataon'ny fanjakana manoloana izay olana mitranga eto amin'ny firenentsika izay. Ho anay aloha zany ho manokana an'ilay fisaonam-pirenena dia tena ilaina fa amina fisaonam-pirenena azy amin'ny fo fa tsy amin'ny fihetsika, tsy amin'ny fisehosehoana zany. Isan'andro dia saika fisaonam-pirenena foana nisy teto Madagasikara tanatin'ny fotoana fo zay, indrindra fa tao anatiny ity fotoana ny tetezamita ity, tsy mahagaga izany satria isaky ny misy zany ny ainjazana fo ohatran'ireo hoe zaza varira tapadosiny an'ireny dia misaona foana ny firenena na dia tsy miteny aza ny fanjakana hoe misaona ny firenena, ny vahoaka dia misaona amin'ny fony sy ny sainy foana amin'ireny toe-draharaha reny. Ka ny fisaonam-pirenena tsy midika mihitsy hoe rehefa tsy miasa dia misaona. Tsy izay akory fa hoe le fandraisana fanapahan-kevitra azontsika natao tsara zany ny mamela ny olona hiasa zany fa mba hoe le fisaonana amin'ny endriny rehetrarehetra, ny fampidinana saina, ny fanampijanonana ny mety hoe fandarana rehetrarehetra amin'ny haino aman-jery rehetrarehetra zany mba asiana hoe tsisy an'le olona le irirako redrokedroka reny fa tena mba hoe misaona tanteraka ny firenena zany no eritreretinay am'le satria itsika zao dia anatin'ny fotoana tsy mananasa ny betsaka kanefa raha mbola ohatran'io ndraiky hoe tsy miasa fa mandray vola dia mifanohitra indray amin'ilay foto-kevitra Andriamatoa ny Mopera Pedro hoe zay tsy miasa aoka tsy hinana dia lasa izay zany. Dia le fandraisana fanapahan-kevitra zany mila lanjalanjaina zany amina firenena ohatran'izao satria fantatsika tsara fa itsika mandalo fotoan-tsarotra anatin'ny fahasahiranana dia tokony hifanaraka amin'izany ny fihetsika sy ny zavatra rehetrarehetra ataontsika zany amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ohatran'ireny. Fa ankoatran'izay zany ny tsara ho fantatritsika, tsara ho fantatry ny vahoaka dia hoe ny mpitandro ny filaminana dia mitandro ny filaminana mandrindra tsika firenena zany ny safidiny hoe ny vahoaka zany satria raha ny vahoaka no mifampifeh dia ireny korotan'ireny dia ny safiditsika hoe anao republikana tsika dia misy mpitandro ny filaminana dia misy ny mpitsara, misy zay zany fandaminana zay. Dia manjary zany rehefa manapa-kevitra zany ny fitondrana amin'ny teny an'le hoe mandraisan-drakitra nareo vahoaka alohantsika efa metanana dia izay zavatra zay dia efa signe de faiblesse ho an'le mpitandro ny filaminana zay ho an'le mpanao ratsy. Matoa le fanjakana miantso ny vahoaka hanampy azy dia tsy mahavita azy tsony zany le mpitandro ny filaminana. Zany le analizy kanefa fantatsika tsara indray nefany fa rehefa ny vahoaka indray ny tenena hoe mahandraisa ianareo andraikitra dia tena mandray andraikitra izy dia rehefa tratra ny olona dia atao amin'ny fitsaram-bahoaka. Tsy ny vahoaka malagasy no tia manao fitsaram-bahoaka fa rehefa tsy atokisany tsony ny fitsarana. Raha efa ny mpitondra no miteny mandraisa andraikitra nareo vahoaka
de raisiny araky ny saim-patany am'izay le izy satria ny vahoaka de tsy tokony izany mihitsy ny vahoaka de atokony mpitandro ny filaminana no mandamy manontany sy ny izany tsy midika hoe ny vahoaka tsy amme renseignement izany tsy midika hoe ny vahoaka tsy hijery ny manodidina azy ny hitany vahoaka daony eny amin'ny fiarahamonina eny fa ny vahoaka azadintsika fa tao anatin'ny fitondrana teo aloha de efa hitatsika hoe tsy nahatoky ny ny fitsarana de ianao zany a miala le fitondrana teo hoe tsy nahatoky fitsarana le vahoaka no asainao mandray andraikitra zay zany le de inona zany tokony atao manoloana an'izay zavatra tsy tokony mihitsy ny aloha andeha olana efa nisy eran'izao tontolo zao io ny olana misy eto amintsika io Germain fa ny olona rehefa tratran'ny olana ohatran'io a zay nge ny ilaina hoe ilaina fantatra ny tantara rehefa tratra ohatran'io na ny frantsay na ny anina rehetra na ny amerikanina na n'inona de nametraka izy ny ataontsika hoe espion mpitsongodia privé reo fa nataony mpitsongodia fa tsy ny vahoaka ny nasainy nanao satria fantany fa rehefa ny vahoaka no mandray andraikitra ny vahoaka tonga de io dorotrano vonoana tsy fitiavana vahoaka zany io fa teny izany mahitsy no mahatonga izy lay filazanao fa tokony andray andraikitra izy sy ny anna rehetrarehetra de tena mandray ny andraiky ny ary zay ny andraiky ny eritreretiny ny fahatandrify azy zay no eritreretiny hoe maso solony maso azadiny fa tena de mety nefa zave zay fotopisaina an'izay raha ohatra ka hoe zay le izy a itsika hoa efa ny safidy hoe anatin'ny firenetsika de misy ny vahoaka de misy ny rafitra ifampifehezana de misy ny mpampiatra ny lalàna misy zany na naka fitandro ny filaminantsika na nisy miaramilitsika na nisy zandarmtsika na nisy polisy tsika reo zany ny tompony andraikitra am'zany ny fanapaha-kevitra mety ifandraika amin'ny fandraisana anyzany oa de ny fametrahana raha ohatra farafaharatsiny tsika ka tena mahita zay tsy tokony ho fiteny mihitsy ny hoe tsy tokony fitondrana mihitsy miteny hoe tsy ampy fitaovana ny miaramila na tsy ampy nisan'ny polisy tsy ampy nisan'ny zandarma tsy tokony ho fiteny mahitsy zany satria nge ianao ny jiola ny olon-dratsy mihaino anao reo fa tsy ampony izy satria ny anatin'ny fiarahamonina ihany oui mitenao fe miteny hoe izy 5/efatra manao an'lay faotana manao an'lay asa ratsy de fa miteny ianao hoe tsy ampy anisy zay tsy ampy fitaovana tena reraka be nge zany tsy ady sy fiteny zany ny afaka ataonao de ny mandray fanapaha-kevitra azo atao tsara nge ny mametraka ohatra mametraka ny voameran'ny fandripahalemana eny amin'ny fokotany amafisiny reny carte mobile reny zany afaka atao zany be de be hoa ny zavatra afaka atao afaka mametraka mihitsy ny ianao za averiko mihitsy hoe mametraka espion anao azo atao zany be de be ny olona retirety eto amin'ny tany sy ny fanjakana na ireo mpitandro filaminana efa retirety teto amin'ny tany sy ny fanjakana afaka atsonao reny afaka alainao reny afaka ampiasainao reny manginy azo atao zany de ambakan'reo hoe agent de sécurité be de be miorondreo fe ny fanjakana azo atao zany azo atao agent de renseignement reny olona retirete reny azo atao reny satria reny efa natao an'zany rehefa tonga ny fotoana mbola ilaina anazy afaka atsony reny na retirety ary de afaka atsony reny zany azo atao zany fa tsy tokony ho atao mihitsy ny aloha no milaza fa manana tsy fahampiny ianao ny fitandrona ny filaminana hoe tsy ampy ny élément tsy ampony zao tsy ampony zao ary tsy azo adonono fa ny vahoaka vo niala tao anatiny tsy fitokisana ny fanjaka fitsarana ahoana no nanomezany renseignement anao nefa nisy tsy mahatoky fitsarana da ahoana moa ny fomba atokisany ny fitsarana hatramin'ny androany anefa misy ireo tsy manty manota vo tsy ela korytsika nisy greve be teto nisy olona nandoro volon'olo zao maramila nandoro volon'olo zao nisy ny kapoka namonina reny nge tsy maty manota satria sady tsy fantatra hoe vo tsara izy reny nagadraina azy hatramin'ny androany na hoe inona na tsisy de ny olona zany mbola mahatsapatsara fa misy ny tsy maty manota eto ianao fa diteny hoe azo itokisana ny fitsarana zany no zavatra miseho misy zavatra tokony ho apetraka eo tsy hoe raha manenjika olona ray roa telo enjana be anao de hoe zay milazana fa hoe mandeha ny fitsarana tsy atompoko firenena ny jerentsika firenena ny retsahantsika atao tsapany vahoaka fa tena azo itokina iary afienany mahantra sy ny malahelo ny fitsarana amin'ny asa rehetra ataony zay no izy fa tsy hoe amina asa ray na roa de izany zavatra zany zany no mahatonga an'io hoe
tsy misy fanapa-kevitra indraindray a tena mifandripaka loatra am'le resaka ataontsika hoe fifampitazaina efa nisy eto amitsika itsika nametraka tsara ny rafitra telo hoe misy ny mpanao lalàna misy ny mpanatanteraka misy ny mpitsara de ajaina zay fa ny tsika aloha tsy ajaina ny tsika nge na ny mpanatanteraka ary manao lalàna degré rehetrarehetra nge avy any amin'ny mpanatanteraka mampimiara de hoe tsy maintsy misy décret d'application lalàna avoaka ny mpanatanteraka vo azo tanterahana ny lalàna avoaka ny mpanao lalàna na avery amin'ny mpanao lalàna lalàna aza de mbola tsy maintsy zany zany no mampimie zany za aloha tam'za nianatra tsy nianatra an'zany mihitsy a tsy haiko ny fianarana ianarako mety tsy lasa lavitra fa tsy nianatra hoe tsy maintsy misy décret d'application ny fampiarana ny lalàna tsy nianatra an'zany tsy hoatako hoe lesona sapitrataiza nisy an'zany mety ny fahaizako ny fianarana nataoko mety tsy lasa lavitra aho a fa hatreo amin'ny anarako de tsisy an'zany fa rehefa promulgué ny lalàna ny anarako zany rehefa avoaka ny filoham-pirenena fitsarana avy momba lalam-pandrenana fa manan-kery io lalàna io dia miantra avetrany idirako zay resaka fisarampaefany zay rehefa avy eo iada fa somary iverenako kely resaka tsy fandriam-pahalemana teo ny zavatra mahagaga sy malasa saina am'ty trango ty Andriamatoa Iada Jean Pierre de ny hoe na de fa nisy aza ny fanaparitahana mpitandro ny filaminana satria zay moa zany ny fanapahan-kevitra ny raitsy ny fanjakana hoe raha tsy diso a eo amin'ny 800 sa 2,000 eo ny mpitandro ny filaminana miparitaka manerana ny Madagasikara manao fisavana sy fitandrona ny filaminana eny anelakelan-trano 2 andro taorinan'iny angamba na 3 andro taorinan'iny satria voatselitsika mahita ny olona hoe manjavona de tsy hita fa ny fatiny ihany no hita raha tsy resakitsika ilay dokotera tany Fianaratsoa ilay tovolahy tetsy Ambohimanambola ina ny mety antony mahatonga an'izay satria zay le hoe efa miparitaka mpitandro ny filaminana nefa mbola misy foana ilay tranga ka eo no ilaina fitandremana tsara e satria fantatsika tsara fa mitolo tolo tsy miteniteny foana ny fandio raisiny tsy mahaleo ny fandoto ray tandroka zany hoe na manana maramila na manana mpitandro filaminana be deaibe azy ianao aparitaka ao zay tsy mahenika ny firenena de sarotra be satria ilay fandoto ray tandroka ilay mpanao ratsy 5/4 tena kely loha de tsy fantatra zay le analyse io zany fomba fiasa no tsy maintsy mipetraka amin'io fa tsy hoe aparitako ao fotsiny le izy nge ohatra hoe ataontsika hoe any Kandreo ve any Kandreo nge tsisy an'le mpananalitsy aparitako any le mpitandro ny filaminana fa le zay zavatra le hoe fanehoanao aloha ny fahalemenao tsy azo atao zay aloha zany any satria nge ny filohan'ny repoblika nge rehefa filohan'ny filoham-panjakana nge rehefa andeha ho any Soalala de milaza izy fa tsy maintsy mitondra basy fa matahotra fa tsisy afaka iambinazy any de ianao ve ahoana moa zany le tahotra le vahoaka am'zany fotoana zany hoe ny vahoaka zany de mahatsapa hoe misy toerana mety tsy en sécurité ianao raha eto Madagasikara de le mpanao ratsy zany tena manao ary io tena fanaovan-dratsy fanakorotanana fotsiny io raha ny fahitako azy satria tena tsisy hoe vonono le zaza de afa-tsy le ray farany teo nga hoe nangatahany vola le ray aman-dren'le zaza de tsy name vola de ny vonono le zaza fa na de izany zany reny ataoko hoe mety efa le mpanao kidnapping tamin'ny andro teo aloha no manohy ny asany ankehitriny fa misy mihitsy le tena tsy fantatra ao zany hoe olona mpianatra olona mahafinaritra eo amin'ny fiarahamonina olona manam-pahaizana kely olona zaza endry de ohatrany safidianana mihitsy zany karazanona de alaina de vonona fotsiny de ariny eny ny fatany tsisy zavatra very eny aminy tsy misy antony fahakahalana momba anazy tena fampirorona zany tena hoe mandrefy an'ilay fitondram-panjakana mihitsy ilay mpanao ratsy zay ny zavatra misy eo amin'ny mahafitondrana miaramila azy ve no mahatonga an'izay Iada Jean Pierre tena io tena ny fahafantarako azy angamba de tena alahelo toerana angambany fa tena tsy anina mihitsy de izaho tena mieritreritra hoe lay fitondrana ankehitriny de fitondrana ataontsika hoe unilatéral zany hoe fitondrana zany mipetraka teo amin'ilay anateo de marobe ny mbola tsy tafiditra ao anatin'le izy de le izy aloha misy toetsaina ataoko hoe tokony hitsy ve sa hoe ahoana fa misy aloha le hoe efa nareo zany de ataovy zay tianareo atao fa anina vao zany problema zany ho an'le tsy tafiditra rehetrarehetra anaty fitondrana zany
fa le malahelo toerana io manao Le ataony io. le ataony io le tsy tafiditra tsy miraharaha de le vitsanisa mitondra zany io manao mitondra io de tsy tafavoaka satria tena fantatsika tsara fa miaramila izy mitonga teo amin'ny fitondrana fa tsy politicien tsy niomana amina resaka politika zany de zay zany ny anany tena misy zavatra tokony apetraka eo misy rafitra ho any fanalany le tsy fandriam-pahalemana io rafitra ka izay de eo indrindra ny idirako hoe raha ny fomba fijeriny FLN ary inona ny tokony atao manoloana zao olana mitrango zao satria aim-bahoaka no voaresaka Andriamatoa Iada Jean Pierre, zaza malagasy no voakasika, tanora malagasy no voakasika an'le izy zava-doza no miantra sy mahazo ny firenentsika am'izao fotoana zao. dia de tsika rehetrarehetra nge zany zao aloha tena miteny hoe samy ataontsika io tsika rehetrarehetra samy mahita zany tsika rehetrarehetra hoe le miatraika am'le zanaka malagasy le loza zao ary le izy mbola loza mitatao satria fantatsika tsara fa rehefa aveo mbola misy anina ihany io mbola misy ataontsika hoe mbola misy tohany foana le izy tsy nitratra teo le izy de matao zay zany le izy de hoe inona no tokony atao raha hoanay fotsiny aloha zany zay moa zatra am'ty dradradradrany hoe fananana ifotony Madagasikara miainga avy eny amin'ny fokotany dia apetrakitsika tsara zany hoe andao asitsika zany eny amin'ny fokotany eny asitsika famerenana ny asan'ny fokotany ny fokotany moa de io efa nataotsika io zany hoe lasa nitendrena ndray ny rehetrarehetra zany de samy nieritseritra hoe fidinany filom-pokotany de ho anay zany tsy maninona tendreo izay filom-pokotany tianareo tendrena fa avelao ny vahoaka hifidy ny filom-pokon'olona zany hoe akoatran'ny sefim-pokotany zany de misy apetraka ny filom-pokon'olona de ny fokon'olona tompona andraikitra zany tsy ela 2 andro 3 andro zany de ny fokon'olona tompona andraikitra no mijoro eny amin'ny fokotany manangana an'ireo ataontsika hoe andro masom-pokon'olona de ny andro masom-pokon'olona no mitsinjara ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana tsy ny andro masom-pokon'olona akory no andeha hisambotra olona tsy ny andro masom-pokon'olona akory no andeha hitsara olona fa andro masom-pokon'olona azy dia ny fokon'olona ao aminy zany no fatariny tsara hoe iza ny maninona ary iza ny maninona de fantatra am'izay ny mpanao ratsy ka rehefa fantatra ny mpanao ratsy isaky ny fokon'olona tsy rehetrarehetra alefa ny renseignement satria zay no ahafantarana hoe misy olona eto amin'ny fokon'olona eto olona tsy ara-dalàna olona mipetrapetra-pona olona tsy fata-piavinany areny olona tsy fantatra ny ataony de izay zavatra zay zany le izy raha izay no ataonao de afaka manome zany an'lay resahantsika hoe renseignement tsara ho any am'ireo le ataontsika hoe mpitandro ny filaminana lay andro masom-pokon'olona zay teneniko hoe tsy natao hitsara tsy natao hisambotra fa manome vaovao mangina de rehefa mitoetra zay zavatra zay ny fampiasanao ny fokon'olona zay izay no mety ampiena za tsy teny hoe anafona ampiena kely an'lay asa ratsy satria ilay asa ratsy anga de tsy maintsy olona avy eo amin'ny fiarahamonina no manao azy noho izany tsy maintsy ny fiarahamonina no ampiasainao zany fa izany tsy tokony entina hidradradradrana hoe tsy ampianisany mpitandro ny filaminany raha tsy ahita olona zany hoe afen'ny mpitandro ny filaminana fa ny fomba fiasa no ovaina mandeha teo ny resaka ataontsika hoe ny resaka alatra zazavarira fa ny zazavarira nge misy tsy mitovy amin'io ny alatromby nge tsy manana fikambanana fa ny zazavarira manana fikambanana de rehefa mareny ny filohan'ny zazavarira de mamoaka an'le vaovao hoe ta ohatran'izao ny zazavarira sy ny karazany rehetraretra ary iny tena misy tanjona le olona amin'iny de ny hoe manao sorona hoe ny maso ny zazavarira misy manana hery miafina sy ny karazany ary io ange tsy hoe teto Madagasikara efa nisy tany Afrika io de io le resaka finoana mifakana fahefana sy ny anina rehetrarehetra ary io ny anisan'ny anankiray tsy nitiavako mihitsy ny an'lay hoe ho apetraka amin'ny toerana ray le varira rehetrarehetra satria ny afaran'le tany Afrika le napetraka tamin'ny toerana rehetra no nidoran'le olona atao daholo ray le zaza fa ny zazavarira tokony hipetraka any amin'ny toerana zany hoe tsy vahiny tsy zava-baolana zany iny fa any tokony hipetraka any amin'ny ray aman-dreniny foana ny zazavarira tokony tsy hananana problema mitokana ohatr' zany zazavarira fa ohatry ny malagasy rehetrarehetra arovana ohatry ny zaza malagasy rehetrarehetra
de hitanao fa rehefa hoe nronana akany amy zaza varira le fanapahan-kevitra ohatran'izay hoe ho apetraka amy toerana ray izy eo amy mampitsiry an'le sain'le olon-dratsy am'izay hoe ndao ary andao am'izay ary le am'zay zaza tsy varira am'izay no ataony ahitana ny hevitra reto ohatr'izany iny tena io nge tena raha-tsi-pahana mihitsy io ranga de lasa le zaza tsy varira am'izay no atao afahany safidianina mihitsy hoe raha ohatra ka zaza mety madiditra na ohatran'izany tsy ataitra ny fon'ny olona ranga safidiny mihitsy am'izay hoe zaza mianatra tsara zaza indry zaza tsy manana olana eo amy fiarahamonina olona tsy mianana olana eo amy fiarahamonina zay no atao ahatonga ny rehetrarehetra isahotaka Zany hoe manao bavure raha mihaino fanazavany Ada Jean Pierre zany de ohatrany hoe tokony mampita vaovao eny anivon'ny fiarahamonina ho an'ny mpitandro ny filaminana ve zany ny ataon'le vahoaka fa tsy fanomezana andraikitra feno hoe misambotra mitsara le izy zany tsy zay le izy zany hoe le vahoaka zany de aloha izy iaina mahavahoaka azy fa ary tokony ho atao zay ahatonga andro vahoaka ahatsapa fa miaina ao anatin'ny fandrimpanemana izy fa ny fanjakana no mandray fepetra mametraka andro masom-pokon'olona hoa zay le resaka an'le izy mametraka an'izay hoe reo zany reo tena na tsy andro masom-pokon'olona hoa fa reo misy ataontsika olona efa retraité reo mpitandro ny filaminana be de be retraité reo afaka ampiasaina daholo aloha na miaramila na zandary mana polisy efa retraité rehetrarehetra zany afaka ampiasaintsika daholo daholo hanao an'lay asa aka lay renseignement eny am'le fiarahamonina eny de am'izay fotoana zay tena mba zany le olona fa le olona nge fohatrany de fa mifampijerijery sao de izy andratsy zay le mahatonga an'le tondromolotra teneninao de manjary de lasa zava-dehibe amy fiainan'lay fiandrasana fotsiny an'lay hoe izany olon-dratsy zany ane le fiororony lasa mandresy ho azy zany le mpamporooro satria tongatra te aminao zany lay izy de enao mihitsy ndray no apiditra n'lay fiororona ao anatin'lay vahoaka hoe tandremo fa misy anina eny aminareo ka jereo tsara de atero aty raha nazonao zay mba mandraisa ianareo zany zavatra zany mila fandraisana andraikitra fanapa-kevitra amy lamina ho an'ny fitondrana zany ary misy olona nianatra manokana momba zany eo am'ireo fitondra am'ireo mpitandro ny filaminandreo ny a zany ny teny izay mihitsy ny tena teneniko hoe omeo aloha ny rehetrarehetra hanana ny anjara asany hampiasa ny zavatra ny anarany fa tsy salovanina ny anjarany ataoko hoe mpitondra fanjakana ambony de miandry ny vokatra ny asa ataon'ireo olona zay efa niofana amin'ny asandreo fa raha omenao tena hoe malalaka izy ampiasa ny traikefa ny rehetrarehetra amin'io za miteny aminao fa hain'ireo polisy ambony sy zandarma ambony sy miaramila ambony reo ny mandrindra ny filaminana io araky ny fahaizany sy ny heviny tsy misy trindry zany fa za miteny aminao fa milamina io tany ary am'izay fotoana zay le tsisy trindry teneniko zany tsy misy tsy maty manota zay io rehefa misy tsy maty manota io de tsy possible satria olona ambony ihany manao an'io korotan'io de zay zany tena apetraka tsara mihitsy hoe zay de am'izay fotoana zay reo zany mampiasa ny fahaizana sy ny zava be nianatra daholo inge reo de ampiariny io tena za miteny aminao fa tokony ilamina ity firenentsika ity raha omenan'izany Madagasikara nge tsy mitovy amin'ny Afrika rehetrarehetra ka hoe tambatra ny territoire de misy basy atsy misy anareo fa hain'ireo ataontsika hoe tandrony filaminana vaofana eto amintsika reo mandamy manio zany ary tsy mila kinina mivahiny zany za tena amy tena satria ny malagasy sady mahay mandrindra ny filaminana araky ny stratégie militaire no manana traikefa koa amin'ny fomba mampanao ny fiarahamonina iainany sy ny ainany sy ny voahany ahafahany mahafantatra lay izy idirako ny resaka politika Ada Jean Pierre amin'izao fotoana izao fitondrana fanavozana no iainantsika tena miroso makany ve tsika zany raha ny zava-misy am'izao fotoana izao raha ny fahitana Andriamatoa Ada Jean Pierre sy ny antoko FLN de zao aloha le ataontsika hoe ny zava-nisy ny Front de Libération Nationale de anisan'ny tsy nakatohany io lalam-panorenana io ary tsy nampifidy ny olona tamin'ny 2010 ny laza ny Front de Libération Nationale fa raha io lalam-panorenana io nitondrana ny tany sy ny fanjakana dia tsisy fiarahamonina irindra sy andeha eto ka noho izany aleo tsy mitelina zavatra hita fa hafaty dia resy zay tamin'ny faneho-kevitra moa tamin'ny 2010 nandeha ny fifidianana ny lalam-panorenana io fa izay kosa de nitolona foana hatramin'ny farany hoe
raha vao io lalam-panorenana io hatram'izay hoe tsy mandeha io lalam-panorenana io. Rehefa tonga zany reny korotany reny a de anisany nandray anjary zay. Tena nisy fanonganam-panjakana teto, tena nisy fanomanana ara-tsaina ny vahoaka malagasy fa tsy lasa tsony zao fitondrany zao. Fiomanana amin'ny fanonganam-panjakana reny, reny fanoherana natao reny. Zay nanao ny ara-monja tato am'ty hainao manjery ty fantarao tsara, tena tsy nanaiky mihitsy. Ary nanda lay rafy fitantanana, lay fitondrana tao anatin'ny 4e Repoblika. Le rafitra mihitsy no hitanay fa tsy nandeha nanoheranay. Dia rehefa nandeha zany lay tolona dia reny ny rahantsika nahita reny a, ny afara tamina zavatra kely, tsisy fotony fitaritana bidon de nanjary a mitrotra ny vahoaka rehetrarehetra rehefa vonona fa mitsangana. De tena nisy fanonganam-panjakana teto e, satria tsy namoaka ny miaramila hamono vahoaka, tsy namoaka ny miaramila handoro olona ny fanjakana. Nisy tam'zany, raha tsy nisy nanongana izy. Fa ho fanoherana an'le fanonganam-panjakana de nanjary nanaonao foana zany lay miaramila nataony. Ary rehefa nanaonao foana reny miaramila, reny mpitandro ny filaminana nalefany teo reny a, nanao lacrymogène be, nandoro olona, namono, naninona reny a, de tsy trapany fa tsy voafehany tsony le izy a, de avaky lefa izy. Miongana teo amin'ny fitondrana izy. Ho anandray zany le olona nandray an'le fahefana, na mitena hoe tsy nisy fanonganam-panjakana teto, tsy mampaninona satria izy zany tsy nanongana, fa nandray fahefana. Fa izay kosa nanongana satria nisy an'ireny faty olona, ary vao tsy ela akory a, nisy maty indray le voatifitra tamin'iny a, na de efa nitsaboana taona volana maro lasa zay arany a, vao tamin'ny herinandro iny maty ny anankiray indray a, tam'le olona nitolona reny. Fa tsy tafavoaka kosa ange le tolona Iada Jean-Pierre raha tsy nisy ny kapisaty, raha tsy nisy an'ilay olona nandray fahefana am'izao nivoaka avy eo anaty kazerny. Ao a, efa vaky lefa lay olona. Dia nijoro ny kapisaty. Ny fijoroan'ny miaramila ny kapisaty tam'ireny de hoe tsy rariny le atao am'le vahoaka ohatran'izao. Satria tao an-tanimbaran'andrina tamin'ny fotoany mbola bomba lacrymogène be. Ekeko zany, ary za samy teny aminao, fahasahinany azy. Satria miaramila perinazy izy no nanao nioko filaza azy. Zay mafy be zany zavatra zany a, raha miaramila zany tena zava-doza be zany hoe miaramila mioko zany, kanefany noho ny fahitany an'le hoe tsy andrariny tsony natao tam'le vahoaka, de nioko izy mba ahafahany zany manohatra la izy. Zay zany le fipetraky izy. Zany isaorany vahoaka malagasy azy, ary zany mbola mampipetraka azy eo. Io tsisy hoe anona, tsisy hoe inona fa zany ndray de mérite rariny izy raha nandray an'la fahefana, nandrofony azy le rariny zany. Fa le fomba fandrafetany sy ny fitondrany an'le fahefana no mety misy indro kely. Inona ohatra? Fa izy a, eo tsy ataotsika hoe tsisy olana. Fa ny olana mo atsika aloha zao tena mampikatso ny firenena de hoe ny fanehoan-kevitra fa hoe tsy nisy fanonganam-panjakana teto. Ohatran'ny menatra tsika miteny an'izy ranga, nefa tena nisy ny fanonganam-panjakana ary niongana ary lasa ny lavitra any mihitsy le naongana. Dikan'izany zany a tsy hitahoatra. Fa zao, raha va ny 4e Repoblika de avy eo natsangana amin'ny maty indray. Iny zany le olana, le nampitsanganana amin'ny maty an'le 4e Repoblika iny tena olana iny. Satria ny fanambarana voalohany de maty tanteraka lay 4e Repoblika. Zany hoe raha ny fahitany Iada Jean-Pierre an'ilay izy zany vao hoe taorian'ny fanambarana natao teny Ambohitsorotra iny de tokony nirosona ny fandravana ny 4e Repoblika arak'izay efa rava ny 4e Repoblika tamin'iny. Tsy hoe irosona tsony. Fa efa rava. Lalàna nge ny vakiny. Zany hoe tokony tondro zotra zany zao ny tantanana ny firenena raha ny fahitany Iada Jean-Pierre an'ilay izy. Manjary izany am'izao. Fa raha ohatra netiny tamin'iny fotoana iny a, nitohizany tamin'iny a, tsisy ny olana. Fa rehefa niveriny izy natsangany tamin'ny maty indray le Repoblika fahefatra, dia manjary voateritsika tsy maintsy hanao tondro zotra zany. Satria niverina am'le lalam-panorenana tsika, nefa le lalam-panorenana tsy tanteraky tsika araky ny tokony ho izy. Zay nge ny olana e. Fa misy tondro zotra ve tsika am'izao fotoana zao? Tsisika. Ny lalam-panorenana nge ny olana de zao e, ny lalam-panorenana le niverenana 4e Repoblika nge de milaza mazava tsara fa ny filoham-pirenena de voafidim-bahoaka e. Tsisy voafidim-bahoaka zany eo e. Zay ny lalam-panorenana 4e Repoblika. Intérimaire io? Tsy misy soratra an'izany ao anatin'ny lalam-panorenana. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana
dia raha misy olana ao anatin'ny androm-panjakana anakiroa conflit amina androm-panjakana anakiroa de mijoro izy manao an'le régulation an'izay fa raha misy androm-panjakana anakiray tsisy olom-boafidy ao tsy misy mamea lalana an'izaniza raha nga akoatrany hoe ny vahoaka erery ihany no maso mandidy ary afaka mampiatra ny zany fahefany zany amin'ny alalany fifidianana fa tsy misy ao hoe rehefa anao ohatrany hoe de mahazo an'izany ny asesay za aloha tsy vakiko ny lalam-panorenana fa tsisy an'izany dikan'izany ny filoham-panjakana tsy voafidym-bahoaka eto amitsika no manjary olana sy de zay nge ny mahatonga an'ireo olona manodidina azy reo tsy voafeny akamarony satria zay ny anina teneny zetranga ianao raha tsy voafidym-bahoaka tsika kosa nge mbola nde concertation iada Jean Pierre eo am'izay de mandrapahatonga an'izay am'le concertation zay mahatonga lay hoe dao tohizana aloha lay fitantanandraraha-panjakana anaraky ny ara-dalantsika mba tsy siny zavatra efa nisy teto tamy 2009 nge ny zavatra nisy ohatran'izao andriamatoa iada Jean Pierre voasazytsika ny idy ary zay le tandremany le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao fa iza milaza amin'nisy andriamatoa Germain fa tsy voasazytsika ny mpitondra ankehitriny no miteny amitsika fa miteteny Afrika izy mba hahafahany anana an'le tena reconnaissance mba hampanaiky ny Union africaine mba hamahany an'io sazytsika io voasazy ny itsika ny communauté internationale na ny Nations Unies midina rehetrarehetra reo zany dia iray feo sy ray hevitra reo fa ny anjara asa sy adidy amanandraikitra no mifampizara de izay nisy tony sadek tony miandraikitra ty amitsika ty misy tanao fa na eto amitsika ary mbola misy hoe ny Union africain mbola misy ny ONU Union africain sy ny sadek zany zao ny atsika etono troika reo zany ny atsika eo de ny sadek ny tena asaina manao an'lay asa zany io nge tsisy ninona afa-tsinona io nge tsisy afa-tsiny hoe nanareo tena manaraka ny lalam-panorenana zany de olom-boafidy mitondra rehefa nivoaka ny lalam-panorenana nareo ohatrany io nataotsika io ninina eto Afrika rehetra ngeo fa tsy eto Madagasikara rery rehefa manao ohatran'io de zao ny anjarany sadeky de ny ahatonga anao iverina ao anatin'ny tsy maintsy zany raha vao hoe tetezamita moa ohatran'io de pouvoir légitime no mitondra zay rehefa pouvoir légitime zay no mitondra amy communauté internationale satria tsika eto am'izao tontolo zao nge de miara-mena am'izao tontolo zao ka izao tontolo zao rehefa manapa-kevitra hoe tokony fiaraha-mitantana no ataonareo mandritra ny fotoana tetezamita de izay nge le zavatra atao zay nino atao hoe légitimité nge no ilaina amin'io mba hahafahanao mametraka ny légal pouvoir légal ka ao anatin'ny concertation nationale resahanao zany de concertation nationale légitime no ilaina zany hoe feonam-be-pirenena iarahany malagasy rehetra iarahany malagasy rehetra voalohany ny fikarakarana azy malagasy rehetra no miara manapa-kevitra fa io fikarakarana anazy ny fampizorana azy ny fandraisana anjara ny fandraisana ny fanapaha-kevitra ny fametrahana azy iraisany malagasy rehetrarehetra ny concertation nationale omanitsika izao dia ny ministère tendreny ny filoha mpanjakana no mikarakara azy zay filoha-mpanjakana tsy voafidym-bahoaka tsy nahazo avalina avany amin'ny vahoaka tsy nahazo fahefana avany amin'ny vahoaka unilatéral zany io no mikarakara ny tantana azy de ny FFKM no tendreny lay filoha-mpanjakana tsy nahazo fahefana avany amin'ny vahoaka unilatéral zany fa ny ilaina de hoe ny fitantanana ny fanomanana ny concertation nationale la ilaina de avy amin'ny vahoaka zay légitimité zay tsy maintsy apetraka ao ary raha vita io ataotsika concertation nationale zay taotsika io hoe karakarain'ny ministère tantanin'ny FFKM io za miteny aminao tovy aminahazo an'ny andriamatoa Andry Rajoelina teo ihany no fahefana mipetraka eo tsy ampindry zareo satria unilatéral na ny fijeriny an'io biby tsisy lohany kosa nge tsy mandeha raha ohatra ka hoe zay hoe apetraka amin'ny vahoaka ary le izy ny vahoaka no hikarakara azy anao ahoana no mety ho fizotrany raha ohatra ka hoe tsisy mpitarika
Hatreto aloha zany de tsisy manana rafitra matanjaka akoatra ny FFKM hoe hatrany fotony any anivon'ny fokontany. Izy ary manana rafitra ohatran'izany antoko politika izy raha eto Madagasikara. Marina ny teninao biby misy lohany tsy mandeha. Fa biby koa raha dimy ny lohany manahirana. Gamba fantatrao tsara zany. Mila jerevana zany. Ny FFKM tsy ny FFKM mihitsy ny ratsy. Raha zany no antaninao de ny FFKM mendrika tatana ny concertation nationale. Fa mila foanana aloha ny lalan'ny mila foanana aloha ny lalam-pandroena ny 4e république. Satria raha manao an'io concertation nationale io ao anatin'ny lalam-pandroena ny 4e république ny filoham-piangonana de lasa lehilahy lehibe tsy manara-dalàna. Satria ny lalànao de milaza fa ny filohan'ny fiangonana tsy afaka mandray raha politika mihitsiny. Raha politika ny concertation nationale. Ary politika ny firenena, ho avy ny firenena mihitsy no dinihana. Ho anahy de zay. Zay no angatahana hoe raha vao le lalam-pandroenana e. Andraso loha, le izy nge Iada Jean-Pierre ny FFKM mitarika natao andrindra sy tarika fotsiny fa ny vahoaka ny fotony no mandray fanapahan-kevitra. Alolo azava le resaka. Rehefa misy fandraisan'ny fiangonana andraikitra ao anatin'ilay raha politika, izay ny raran'ny lalam-pandroenana. Tsy hoe manapa-kevitra izy tsy hoe maninona izy. Fa le fandraisany andraikitra ao mihitsy ny raran'ny 4e république. Tsy misy fandraisany mihitsy ny reo. Tsotra nge zany e, raha vahanao fotsiny ny 4e république e. De mety e, ho anange zany no angatanay e. Zay mila ny FFKM tatana an'io. Fa tsy mila azy mitantana azy ao anatin'ny tsy fanaran-dalàna. Satria lasa ohatra ratsy ho an'ny taranaka. Fa rehefa rava ny 4e république ny FFKM mitantana an'io, tsy manana problème amin'izany zay. Ary au contraire ary zay nge nanosika ny concertation nationale ho tanterahan'ny FFKM. Azadiny fa ny FLN ao anatin'ny panorama. Zay miady miafy amin'izany. Fa ny fandravana ny 4e république koa satria tsy maintsy hapetraka mba hahafahana miasa malalaka. Fa raha tsy zany de ohatran'izao. Enao tsy le izy nge tsika ohatra miteny foana hoe niohatra avy any ambony. Fa ny avy any ambony raha tsy manara-dalàna. Tsy manara-dalàna daholo ny ao ambany rehetrarehetra. De fantaniana tiako apetraka hoe ny fikoanam-pirenenantsika amadika ohatrany hoe ho avadika lalàna rehefa avy eo. Mazava ho azy tsy maintsy ny antenimieram-pirenena no andinika sy anapaka an'izay zavatra zay amadika an'ilay izy ho lalàna. Raha ohatra ka foanantsika satria raha mandrava ny 4e république ary tsika. Zany hoe foana daholo reo androm-panjakana tsy maintsy misy an'izay ka. Tsy maintsy zay le fanapahan-kevitra ivoaka. De izy ary zany no amadika an'ilay izy ho lalàna. Eo le fantaniana mipetraka. De diso misy ny eritseritra zany. Eran-tany rehefa nisy fanonganam-panjakana nataon'ny olona rehetrarehetra na tsy tany Afrika, tsy teto Afrika fotsiny azany. Fa rehefa misy de tetezamita foana ny tsy maintsy mitondra. De rava daholo ny rafitra rehetrarehetra eo. De itsika ve de hiteny hoe rehefa rava ny rafitra tamin'ny 2009 de nanao constitution tsika de hoe tsy afaka nivoaka ny lalam-pandroenana. Zay lalàna afaka io ny ainatsika io. Fa jerevo ary nivokany am'izao fotoan'izao. Nivoaka ny ilay lalam-pandroenana no tsy afaka iasana. Azonao, ilay lalam-pandroenana no tsy afaka iasana. Lalam-pandroenana nge tsy hoe misy lalam-pandroenana ratsy na tsara e. Rehefa mitoetroesy io de izy hoe afaka iasana io sa tsy afaka iasana. Tsy mifanaraka amin'ilay toe-tsaina. Za miteny aminao fa raha olona dictateur no mitondra teto, mety io lalam-pandroenana iny. Fa tsy efa zay ve nisy teto? Fa tsy zay, autoritaire ny teo. Raha izay de nety. Azonao, de le izy zany le lalam-pandroenana misy olona sy toetra mifanaraka aminy. Ahafahana mampiasa azy tsara, manao azy mise en œuvre tsara. Fa rehefa hoe tsy mifanitsy le izy de zay, itsika miteny démocratie. Azonao? Anefa ny toe-tsaitsika tsy tena démocratie. Ohatra tsika miteny démocratie, mialatsiny amin'ny teny an'ity. Démocratie nge nampiantona an' Jésus Kristy teny amin'ny hazo ijaliny e. Rehefa nantanina ny olona jolà rehetrarehetra tonga teo. Satria maninona? Jolà ny maro anisa tonga teo. De rehefa nantaninao le jolà maro anisa tonga teo, izy no alefa. Barabasy sa Jesosy? De lasa i Jesosy, lay olo-marina no enina. Satria maninona? Ny maro anisa teo jolà. Zay mila dinihana zay. Lay fomba nanangonana n'lay maro anisa teo. Ka rehefa miresaky tsika démocratie tandremo tsara, hoe feo an'ny maro anisy,
tsy ilay maro anisa présent fa ahoana anao tonga zay niny mahatonga anay miteny hoe raha vao io lala teny miara-pirenena io e fa be loatra ny firongony satria ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra ao tsisy hafa am'izay e le fametrahana n'le maro anisa mihitsy no mila fitandremana za izay le izy ka le afaka mandeha foana io na inona iny na raha ory monsieur Germain io fitsara io anteny miara-pirenena io nge napidy zava-doza teto amin'ny firenena e hatramin'ny androany mbola hoany hitanao fa ho avy any rehefa avy eo ka ho avy any rehefa avy eo tsy teneko fa aloko rehefa avy eo fa reo napidy doza ho antsika ho avy any rehefa avy eo tonga amin'io resaka androm-panjakana io rehefa avy eo fa ny tiako resana hoe ahoana zany fahitanao an'ilay resaka tena firosotsika hoe any anatin'le le fanavozana mihitsy am'izao fotoana zao e mikatso ve zany ilay fanavozana sa tsy misy aleo tonga de ataovy mazava lay tena marina nge de zao e tam'le tolona natao a de fanorenana ifotony any Madagasikara no tokony misy eto satria hoe ravana daholo ny ana rehetrarehetra asorona io ratsy io a de manao vaovao tsika ary efa zany ny nangatana tamin'ny 2009 fanarenana ifotony zay mambra ny ACFI tam'zany am'zany etsika ho an'ny fanorenana ifotony tadidiko re tena hoe fanarenana ny fotony any Madagasikara namoaka ny heviny na Andriamatoa Lazara Fiarson namoaka ny heviny SPM ninona namoaka ny heviny tolotolo fa any amin'ny fanarenana ifotony rehefa nandeha ny tolona mbola fanarenana ifotony no resahana fa rehefa tonga ny olona nazo fahefana de fanavozana ny Madagasikara renovation zay azonao zany hoe misy faratsiana eo havaozana fa tsy fanorenana ifotony fanavozana fa tsy fanarenana ifotony itsika amin'ny politika de miresaka hoe fanarenana ifotony ny ainga avany amin'ny fokotany zay ny resantsika tam'le tolona zany zay ny ilain'ny vahoaka hoe tsy lasa tsony ty satria poriny ary ny asa-panjakana ny ary amin'ny ny any amin'ny fokotany tsy mandeha amy zelony ny any amin'ny commune tsy mandeha amy zelony de fanarenana ifotony no resana zany hoe fanovana tanteraka an'lay lalam-pandrenana fa izao Madagasikara nanana lalam-pandrenana zay hatram'izay tsy nanana ary mbola tsy manana vinam-piarahamonina iraisan'ny malagasy rehetra hatramin'ny androany izay vinam-piarahamonina izay no dradradradrainay tao anatin'ny front de libération nationale nandritra n'izay 2010 nakaty zay hoe hanaovana feonam-be-pirenena de nisy feonam-be-pirenena be de be nga natao teo e fa tsy namaly ny etaetanay satria no anay le feonam-be-pirenena de tena feonam-be-pirenena handinihana mihitsy ny lay ataotsika hoe vinam-piarahamonina hitondrana ho apetraka eto amin'ny firenena zany ka am'izay fotoana zay ny mpanatanteraka tonga eo amin'ny fitondrana tsy manana tsony promesy na ininona amin'ny atao fa ny amin'ny fanatanterahana an'io vinam-piarahamonina ekeny rehetrarehetra io ny mpanatanteraka de manatanteraka mihitsy izy am'izay fotoana zay fa ity nge tsy manatanteraka fa tondra zay oetiny de manao zay say-patany zany daholo ngeny teo e na ny filotsika teo aloha nanany ingeviny izy de nitondra ny entana izy de ino ny tanterahany arak'izay say-patany de lasa tsy mifanitsy am'le eritreritry ny vahoaka satria le vinam-piarahamonina tiany le vahoaka ho apetraka izay no alaina ao anatin'ny concertation nationale ny fanaovana lalam-panorenana sy ny an'izany anjarany teknisianina zany teknicien moment droit manao an'izany hoe ity vinam-piarahamonina ity avadikitsika ho lalàna ty ahoana ny lalam-panorenana mifandraiky am'ty afaka anaovana mise en œuvre an'ity fa tsy ny vahoaka mihitsy no andeha heritreritra hoe inona ny ka izay ratsy le vinam-piarahamonina mihitsy no tratra ao anatin'ny concertation nationale izay no analyse zay ny tsy anekenay an'io hoe ka zao nge manahirany e misy zavatra be deaibe miseho eto amin'ny firenena mahakasika ny vahoaka fa rehefa zavatra mahakasika ny vahoaka na fahasarana ny vahoaka de tonga de valina tsotrony fotsiny boribory hodiniatsika zany any amin'ny concertation nationale rehefa tonga any amin'ny concertation nationale anareo avoay any ny hevitry nareo fa zay tapaka any amin'ny concertation nationale no hitondrantsika ny tandritsy ny fanjakana nefa rehefa fanapaha-kevitra mahakasika ny mpitondra sy ny lehibebe ao tsy miandry concertation nationale fampiakarana karama fanomezana tombontsoa zany
tsy miandry concertation nationale zany. Iverena kely resaka androm-panjakana Andriamatoa Iada Jean-Pierre, niresaka ianao teo hoe atsahatra ny repoblika faefatra, fandravana ny repoblika faefatra, midiky zany fa mirava miaraka am'izay ihany koa ny androm-panjakana rehetrarehetra arak'ilay teny Ambotsolotra moa tamin'ireny fotoan'androny reny hoe mitsahatra daholo. Fa ny fanontaniana mipetraka hoe zavatra efa nisy teto Madagasikara zany tamin'ny taona 2009, nisy ny CT, nisy ny CST, fa inona ny vokatra netiny ary? Tsy aleo ve mijoro ilay androm-panjakana mpanao lalàna zay nisy vahoaka ny fidy noho ilay hoe olona anankiray tsy nisafidinina vahoaka, na ataoko hoe olona anankiroa aza tsy nisafidina vahoaka fa olona notendrena apetraka au CT CST no handray fanapahan-kevitra ao anatina androm-panjakana. Ny teny ianao hoe efa nisy foana zany teto Madagasikara, nisy foana zany teto Madagasikara, fa nisy foana koa ny vahaolana ny raisina. Ny afara tamin'ny feuille de route na fehi-kevitra hitantanana ny tetezamita daholo nisy teto, fa samy nandeha na hatramin'ny andron'ny nandraisan-dramanatsoa ny fahefana tamin'ny Philibert Tsiranana nge nisy taratasy mazava nisy feuille de route mazava rehefa avy eo tsy zakany de namen'ny Jules Andriambazo nisy feuille de route mazava, rehefa avy eo natsipony ny aly Jules Andriambazo natsipony taty amin'ny Ratsimandrava nisy feuille de route mazava fahefana feno no omeko anao. Nisy foana le transition an'le izy ary ny Ratsiraka ary andeha filoha Ratsiraka ary nahatsapa tamin'ny 1975 rehefa am'izay tena nanery ny eran-tany de natsapa izy fa tsy tafavoaka ratsy nahaka an'le hoe mametraka an'le légitimité. De eo izy nda naneritseritra hoe za tsy ho légitimité tsotra fotsiny no alaiko fa légal. De nanao référendum misy constitution niaraka aminy. Zany ngely izy 2009 tsika nanao ohatry zany raha hoe tenenao de nisy foana fa tsy tsambokiny 91 tsika nanao any tery amin'ny convention panorama fa 2009 tsika iny efa hiditra amin'ny 12 mois zao tsika le 9 mois le lasa teo efa hiditra amin'ny 12 mois tsika de ho terena hanao feuille de route ohatrany tamin'ny 2009 koa raha ohatra tsika zay hita vaingana teo ny Nations Unies namoaka fehi-kevitra. De izay zavatra zay le tsy maintsy antanantsika fa io tsy hoe efa nisy foana fa misy foana koa nge ny fanavahan-kevitra mesure ndraisina taty aorinany. De eo zany ianao zany iteny amiko indray hoe efa nisy foana ny tatsaha 20 isan-jato teto Madagasikara fa inona ny vokatra. Tovy am'zany nge zany itsika mahita fa tsy mirindra ny famokarana no mahatonga ny vokatra tsy mipetraka. Tsisy lalàna ratsy fa ny fampiarana ny lalàna no tokony ho tsara ahafahana mametraka azy tsara. Izany zany io itsika io androany mety hieritseritsika fa tsy mety zany fa rapitso raha afaka apitsitsika ho voatery hanao fifanarahana ny mpanao politika rehetrarehetra hametraka fitondrana légitime eto amin'ny tany sy ny fanjakana ahafahany zao fanjakana zao miroso. Tsy maintsy isy zay de am'izay fotoana zay nareo tsy afaka hiteny tsony ray hoe de ahoana zany reo andreo fa izaho miteny aminao fa raha io teneninao fotsiny hoe io rafitra misy am'izao reo rafitra efa loranga reo rafitra efa maty reo no natsangana efa ny ravan'ny Flo Mikael reo efa maty io no natsangana rehefa niteny zany le matototo alofa ampanaovana efa nianany ianao de lasa ninina de lasa nitoetra le izy. Zany tsy zao miroso ao anatina resaka enquête parlementaire momba ny JIRAMA ny anteny miera-pirenena ahoana Iada Jean-Pierre ny fahitanao an'io? Le enquête parlementaire nge tsara raha tena hoe le parlementaire tena nieritseretina zany nanao azy fa le parlementaire ity manao azy ty io le parlementaire efa tsy mety aminay satria tsy resaka JIRAMA rery fa nisy le commissaire compte zany namoaka le fikevitra tamin'ny cour de compte ny commissaire compte no manao ny fandalinana sy ny anina rehetra ny cour de compte no mamoaka azy de ny cour de compte zany namen'le fikevitra reto aby nialatra be vavasa zavatra niseho nandritra nyty fitondrana tsaiko raha heritaona fotsiny iny zay tokony satria 2025 izy iny raha misy andraikitra lehibe ny parlement tsy nataony mihitsy tsy niasa izy tsy niasany
tsy niasa izy raha niasa izy rangaha tsisy an'ireny Inona mahatonga anao hoe raha niasa Satria izy de tsisy an'ireny? ka izy ny mpanara-maso aza vao, aha. izy ny mpanara-maso ny asan'ny gouvernement raha ny lalam-pandroenana vakitsika de asa atao anatin'ny heritaona gouvernement fotsiny tsisy voaraka na kely iny ary na kely azany nefa ny tena voalaza mazava eo asany de zay nge ny mahatonga anay analyse tsy le olona ngeny tsy tiana hoe mipetraka eo fa le rafitra parlement io raha ravahanao azy izy de teneninao reo olo reo ihany no anatina rafitry ny tetezamita tsy manana olana zay fa am'izay fotoana zay manaraka an'lay rafitra tetezamita zay feheziny Andriamatoa Mikael izy zany hoe reto miova zany ny fomba fiasany am'izay fotoana izay fa tsy le manaraka an'le rafitra teo aloha zay nge le olana donc io zany tsy le olona no resantsika fa le rafitra ratsy De inona zany ny andrasanao an'ity zavatra mandeha zao ny zareo ty enquête parlementaire io zany tenenao jirama io nataony io Jirama io nataony io. jirama voalohany indrindra aloha ny zavatra efa nitenenina ela be rehetrarehetra teto ary za moa zany miteny amin'olo hoe ohatrany mba tokony za te angataka amin'ny be ambavy ireny raka le miara-manotsa taloha reny le orona-peo rany fa efa nitenenina teto ny tam'izany hoe ny jirama de manana n'lay ataotsika hoe secret zany izy secret professionnel satria izy tsy ianina fa izao le secret professionnel ane tsy tokony hamatotra ny vahoaka fa amin'asa mamatotra ny vahoaka le izy satria service public ny jirama de tam'izany zay ny efa miteny hoe io filazahana fa maty antoka ny jirama io tokony ho jerena io satria le hoe maty antoka ny jirama tsy any am'le jirama maty antoka ny olana fa hoe iza no andohany lay faty antoka zay nge le izy ny andohan'le faty antoka tam'izany de efa fantatra hoe misy anreto groupe reto tsy ho teneniko zany ny anaran'le orinasa hoe reto orinasa reto ohatrohatr'zao vao hiditra teo amin'ny fitonana Andriamatoa Andry Rajoelina tao aoriana ny fifidianana 2013 de lasa izy Andriamatoa Tsay Christian nakery amy jirama de nisy mihitsy nge fanambarana tam'izany ny anafaizana an'ireo mpamaty solika ny anafaizana an'ireo mpamatsy herinaratra tam'izany satria hoe aizako zao megawatt no amidinareo nefa zao fotsiny nomenareo tam'izany 9 taona lasa taty arinan'ny alany reto parlement reto mbola tsy alany io fa mbola ao izy no efa fantatry zany inona ny nataony nandritra an'izay parlementaire ny anteny mera-pirenena ny teneniko fa tsy lay olona tsy niasa ny anteny mera-pirenena nanomboka tam'izany satria nisy an'izany ka ny lehibeany kosa mbola teo tam'izany fotoana zany ka ile lehibeany mihitsy nge tam'izany no niteny an'izany hoe tsy ekenay reto jirama reto misy orinasa reto mivarotra raha 10 mégawatt no alefany lazay fa 30 mégawatt no tsy maintsy aloha aminy vidina gazoil reto ohatran'izao nandeha zany fa tsy nisy toyany de io no averintsika zao io zany no miverina zao ny anaran'lay orinasa cible no miova fa le zavatra resahana mitovy any fa ho anay FLN ndray ho an'ny Front de Libération Nationale tsy mety io fa ny fitohizany io tsy mety io no tokony ho atsadra voalohany aza vao kely satria zao rehefa miteny amiko anao hoe tsy mety io an'ny front de ndikan'izay mampiditrosa ka raha mitohy mbola mampiditrosa io de vao mainka trosa be any ka izay aloha no tokony hajanona voalohany indrindrany ny manajanona nylay tsy fetezana aloha no atao voalohany indrindrany rehefa tafajanonao lay tsy fetezana de avy eo am'izay ianao vao ataonao zay anketinao sy ny ananao rehetrarehetra any hoe ahoany ty famerenana an'le zavatra nalainy sy ny karazany rehetrarehetra zany fa le izy efa fantatra hatry ny ela be lay tsy fetezana lay zavatra fanao tsy mety ny fanomezan'ireo hoe ratiranty no ao anaty contrat diso no meny efa fantatra efa ela be zany fanapaha-kevitra zany ny ilainy fa tsy geste teknika ntsony anao ankety anao an'izao zay zany anay fa ny anay ngeny ny front ngeny tena tsy zakan'ny front nge de hoe itsika androany miadana Germain miadantsika mividy herinaratra mora miadantsika mividy carburant mora fa io fiadanantsika io misy trosa ampesatsika satria raha tokony hoviditsika ray alina ray ary ny litatry ny gazoil ohatra de lasa 10,000 ariary fa ilay 10,000 ariary amboniny zay lazaina fanefaina amy subvention
lay zafy kelinao no andohan'io rehefa avy eo satria afaka 30 taona tsy maintsy ho aloha io. Ianao zany mametraka trosa ny fiadananao mametraka trosa ho an'ny taranakao. Zay tsy ekenay fiainanako. Tsy ekenay zany. No, aleo tsy miadana, tsy mametraka trosa ho an'ny taranaka. Aleo tsy miadana de tsy mametraka trosa ho an'ny taranaka. Toy zay miadany ratsy de mametraka trosa ho an'ny taranaka. Fa ny mpandraraha kosa ve Andriamatoiada Jean Pierre tsy hoe mipetraka amin'ny mampandraraha anazy fa anjaranao fanjakana ny manara-maso sy mijero hoe mety sa tsy mety ty zavatra ty e. Ange le olana e. Zany tsy manome olana an'le mametsiny an'le mpandraraha. Ianao mpividy no teneniko. Ahoana ianao nividy mofo gasy 10 rangako telo men'olona de hoaninao ny telo de tsy normal zany. Raha am'ty volany ty ianao no manafatra 10 mégawatt amina société anankiray ka 5 mégawatt ny avoakany eo amin'ny farany volana de efa teneninao tsy mety io fa tsy amataonany. Anjaranao no miteny an'le mpandraraha. Le mpandraraha raha fa navelanao ela be teo ny olana ao atsika inge lasa ny olana inge de lasa izao e. Reo mpandraraha reo ve zany ho ajantsika de iza no solo azy. Eo indrindra mantsy saika ametrahako fantany hoe manana tsy manana atsika feny ve le fepetratsika ahafahantsika hoe efa navela atsika niadany ratsy loatra teo reo. De lasa itsika manana olana. Itsika no nametraka andreo reheto ihany ny orinasa mpanafatra carburant. De lasa tsisy le concurrence satria vitsy loatra izy de afaka mifanaraka. Lay lalàna zany rehefa mametraka hoe reo ihany de lasa tsisy afaka miditra ny hafa de lasa reo zany afaka mifanaraka. Ataovy ardimy lesy ny lahy de ny anay lesy mba ary efatra latsaky soloso amty e. De amin'ny herintaona anay ny anay ary efatra soloso ny lahy de ny anay ndray mba ardimy. Lasa ohatran'izany ange le fiainantsika eto. De inona tokony atao ary zany manoloana an'io zavatra io e satria ny enquête parlementaire ty efa miroso zareo moa efa niteny hoe tsy maintsy isy ny fepetra raisina tsy fantako hoe manana fahefana feno afaka anao an'izany ve ry zareo. Tsy mifanaraka amin'ny safidim-bahoaka fa ny vinam-piarahamonina ny ainan'ny irainan'ny malagasy hatramin'izay ary ny entrasan'ny malagasy azonao dia ny libéralisation ny fahalalahana. Ny ainantsika libéralisation vava fa reo hitatsika reo reto ihany. De avy eo tsika miteny capture d'état io non. Zay le analyse za miteny aminao fa matoa reo olona reo sa manao an'izany hoe raha 30 mégawatt ny tokony meny de 120 ihany no alefany de voaloha ihany ny 30 misy ray tsikombakomba amin'ny BDB eo. Zay le tsy maty manoto reo. Aizy reo tsy maty manota reo. Ahoana reo no manahirana ny tsy maty manota eto amin'ty firenena ty. Le nandoro lohan'olona tamin'ty ino no teneniko foana le nandoro lohan'olona tamin'ny grevy tsy maty manota iny fa mbola tsy fantatra na nigadra na tsy nigadratra amin'izao. Le namono olona tamin'ireny tsy mbola fantatra na ahoana fa de ohatry milamindamina eny. De avy eo indray ianao misy an'ireto le mpambony zaza varira sy ny karazany reto tsy hitanao tratra ny anina fa tsy mety tratra. Mitsahatra trio amin'ilay fahatratrarana n'ilay olona nanao an'le action ilay tsarana le fanadihadiana fa tsy hoe inona ny antony anaovanareo anazy ary iza ny nampanao anareo an'ilay izy. Ilay nampanao an'ilay izy izay ny tena mila tratrarina satria rehefa tratra ito le nampanao an'ilay izy afaka mampanao an'itsindray e. Tratra itsy le nampanao an'ilay izy afaka mampanao an'itsindray de zay ny mahatonga an'ilay izy lasa tsy mitsahatra satria tsy tratra mihitsy le fototra. Le fototra. Aiza rangako misy tany totofana zao tany e totofana gadrainao le camion gadrainao le chauffeur fa maninona tsy gadraina le naniraka an'le chauffeur maninona tsy gadraina le tompon'le tany nampanototra an'le tany fa ka ianao mare an'izany tsy hita popoka ranga zany e. De le camion inona ny fantatry ny camion amin'ny fanotorana tany ka camion raha migadra de fay inona ny fantatry ny vy be iny. Le chauffeur asany azy ndalina manao an'ity totofo ty ndalina manatitra tany ery le chauffeur angena nanatitra tany nataony tany tiany tomobile netiny de nateriny tao e. Fa le olona nampanototra an'le tany ary voay e atao vitany rehetrarehetra azo atao mamoaka azy de izy ataonao anosy lava de atetanarivo anao miteny hoe tinona anao tsy misy fitsaram-bahoaka zany fa fantatra kosa ny io le izy tena fantatra mazava tsara fa ianao rehefa tsy apotranao le izy sy vao niakatra tao de anisy namana de natsahatra le zavatra
de lasa am'izay ny olona rehetra mieritreritra hoe corruption na ohatran'izao satria tsy mazava le zavatra le fatsorapo le fanazava-tsaina ohatran'izay ny ilaina tsy misy an'izany le hoe ito za zao raha nanao tsy mety a teneninao nanao tsy mety tsy ho tratra ny fitsaram-bahoaka raha ohatra ako alefanao any anosy lava zay fotsiny fa le izy rehefa gadrainao any tsy hafa tsy fantatry ny tsy tratra ny fitsaram-bahoaka na ho teneninao am'izay reo io no nanao azy fa ilaina kosa hoe tena io no nanao azy fa tsy manjora tsy maimbo na hoe tena io no nanao azy fa tsy hoe atotona amin'io daholo ny sarza rehetrarehetra am'reto eloka be deabe reto de ny asytsika satria efa tratra ny nanao azy nefa ny tena marina rehefa aveo le tena nanao an'le izy mbola miriri ihany lasa afaka manao indray rehefa aveo de mitatra zany mila tena mahity tsara monsieur Germain am'le izy fa ny vahoaka nge hoa zany e ny vahoaka tena safidy hoe misy vinam-piarahamonina efa ny safidianana ny libéralisation de tokony libre zany a ny eo mivarotra de mandeha ohatrany jirama reny nge manao za nge miteny aminao fa io resaka jirama io nge tsy problème ny malagasy nge ny vahanao io fa problème ny client ny jirama satria ny client ny jirama tsy mahazo jiro reo mitarainareo client ny jirama reo firmy tsy haiko sy ampafiry ny vahoaka malagasy raha misy de misy reo 16% ny vahoaka malagasy 10% ny farany atao le client ny jirama reo tsy satisfait ny client ny jirama amin'ny asan'ny jirama no mampikorotana an'io fa tsy mbola ny vahoaka malagasy io fa ny vahoaka malagasy nge ny tokony hosan'ny ministera fa nde ny jirama fa tsy hoe lasa ministry ny jirama ministry ny énergie le olona tsy manana énergie mihitsy ny tokony hoeritserety ny ministera ny énergie hoe ahoana ny ampanana énergie any reto fa sy le olona efa mahazo énergie ato amin'ny jirama fa tsy satisfait no iasany saina ny vahoaka 30 millions ny resahana rehefa miresaka ministra anao filoam-panjakana de ny vahoaka ny resahana noho izany ny famahany olana ny jirama de tsy mahamaha ny olany vahoaka malagasy satria zay teneninao zay 15% zary manao 16% reo problème ana 16% reo fa le 84% aty zany ahoana raha miteny anareo fa ho vitanareo ny famahana ny olany jirama io zany de dikan'izany le 16% zany vaolana fa le 84 mbola taraiky ato daholo zany iny le resahany le EPP tsisy jiro ariananary le hôpitaly tsisy jiro ariana le mbola tsy client jirama ho any resahana hoe tena hoe tokony hoe isainana tsara valable zany resaka zany na amresaka rano fisotro madio na amin'ny jiro io fa raha toko eto andrenivohitra kosa nge iada Jean Pierre efa be dia be no miaina an'izany ary vahoaka maro no voakasiky zany resaka jirama zany oui za nge manaiky hoe maro le vahoaka eto tsy fanomezana fahafaham-poany vahoaka an'Antananarivo nge no ataonao fa ny vahoaka malagasy iada Jean Pierre tsy eto Antananarivo rery nge no misy jirama za tsy manda an'lay famahanao ny olany jirama fa osako hoe vao ny olany jirama vao ny olany re 16% reo andraiky tsy ny jirama reo fa aza atao tsy jerena kosa le 84 le tenenao nge le 16 eny fa ny a le 84 koa tokony ho jereny fa za tsy miteny aza jereny reo any kosany na ny ambanivohatra be ary reo 84% reo nafiry teneninao eto Antananarivo 84% 80% tata mba jereo kosa reo fa raha miresaka isa nge anao tsy betsaka an'le 16% resanao mihoatra am'le 80% fizy miparitaka any ambanivohatra be avy fotsiny zay tsika tena le politika tena vahoaka ny resahany fa tsy hoe satria reto de ary io nge ny olany ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fitondrana tokony ho équitable zany hoe hitovy ho an'ny vahoaka rehetrarehetra azonao itsika miteny fa eto Antananarivo miataonao mazava be tsy niana ary misy école tsisy jiro tsisy niny na mpampianatra na boana tabli tsisy misy tanàna ary misy école fampianarana fa tsy école moa zany fa fampianarana tanàna misy fampianarana fa tsisy école le olona ao am-tanàna misy organisé de mampianatra ny zazo eo tanàna eny ambany ravikazo eny ambany kilina mihindrana tranon'olona le olona eo tanàna misy organisé manao an'izany tsisy jiro tsisy nininy zany azonao zany ezaky ny olona any misy an'ireo communauté internationale zany reo misy an'ireo organisme international ONG sy an'ireo reo nge ny miasa any
any ambanivohitra rehetrarehetra ny raha mandeha any ianao gaga ange anao hoe ty izy ty ianona ONG zao anina ONG zao manampy an'le olona rehetrarehetra any fa le teneniko anao a za zany a mila hoe ny ministera tokony mandamana zany rehetrarehetra zany fa tsy miseho focaliser amy jirama fa jirama io efa ometsika subvention efa ao daholo rehetrarehetra aleo indray le tsisy pijery mandana ny ministera de iverenako ilay fanazavanao tary am-boalohany Iada Jean Pierre hoe tsy filoham-pirenena voafidim-bahoaka no misy eto tsy niomana amy resaka ny tantanana ny firenena fa ohatrany hoe nahazo fahefana de mampandeha ny raharaham-panjakana tsy tsy tokony andraikitra filoham-pirenena voafidim-bahoaka amin'ny alalan'ny vinam-piarahamonina mazava ve izay zavatra resahanao zay tsy olana zany a na tsy niomana na niomana le mitondra io izy aloha ny filoham-panjakana eo ary rehefa filoham-panjakana izy mila manana fotsiny izy an'lay fisainana hoe tokony ho ainy ny miara-miasa amin'ny olona manam-pahaizana indrindra sy amin'ny olona dondrana indrindra tokony ho ainy ny miara-miasa amin'ny olona mahazoto indrindra sy amin'ny olona kamo indrindra zay fotsiny ihany de mila ainy ny mampiasa an'ireo rehetrarehetra reo ny filoham-panjakana izy a na tsy andeha hidina any bekily ary izy na tsy hidina any vatomandry azy izy de tonga eo ambony latabatra any eo daholo ny renseignement rehetrarehetra satria zay mahafiloham-panjakana azy tonga eo daholo afaka voavahany eo ambony latabatra eo daholo ny olona rehetrarehetra satria hainy mametraka ny olona rehetrarehetra eran'ny Madagasikara hatrany amin'ny ambany indrindra zany de izay zavatra zay zany a tsy midika mihitsy fanatsinanana vinam-piarahamonina azy izy de tsy afaka hitondra an'le firenena satria misy toe-tsaina fitiava-tanindrazana ny jorony zay indrindra mantsy lay fitiava-tanindrazana ny jorony afaka hitondran tsara ny tany fanjakana na tsy manana n'lay projet de société azy izy satria foy lay fotoana roa taona ihany ahafahany mametraka an'lay hoe tena fitiava-tanindrazana marina zay fotsiny tafapetrany eo anatin'ny roa taona efa zavatra ngeza be ary tsy ho adino ny vahoaka mihitsy de mila hay zany ny mametraka an'izay fa itsika nge ny mahatonga atsika zao de lay mpanao politika tsy mahazo toerana mikorotana de na any ambanivohitra any a de lasa tsy afaka de lasa ohatrany hoe tsisy firaisan-kina le malagasy mirona ampandroso ny fiarahamonina zay nge le analyse fataro tsara monsieur Germain fa izany fambolem-bary zany tsy ilaina fampianarana avy any an-dafy zany fa manana aloha ny malagasy rehetrarehetra ny fomba fambolen'ny malagasy vary tsy maninona na 1 kilao isaky ny hektara ary ny azo tsy fa tiantoka fotsiny ve norasina am'zany Iada Jean Pierre ny ainatsika hatram'izay nanana ny fomba fambolentsika vary tsika zay nahazahoantsika randoman-kely fa ny olana amitsika zao de ilay tany nyvolena teo aloha tsisy mpamboly mboly zany ny olonantsika ny olona te-amboly tena te-amboly tsy manana tanimbary satria maninona ilay tanimbary napetraky dadabe ny zara 20 zara 9 de fa sasany kamo de tsy mamboly sasany lasany an-dafy de tsy mamboly le mamboly kely ny voleny azonao ary le kely voleny nefa ny mbola ambany be ny vidiny tsy ino mametraka an'izany vidim-bary ambany be zany zany fandrinana fitiava-tanindrazana fotsiny ahafahany mametraka an'izany zavatra rehetrarehetra zany fa tsy mila tsy ilaina hoe tena any zany io ngery le fahefana ngery efa tonga eo ampelantananao anjaranao ny mandamina azy sy mandrindra azy ampirindra n'lay fiarahamoniny tsisy règle mihitsy ny fahefana hoe zao na zao zay mahatonga ny hoe misy ny impérialisme misy ny socialisme misy ny zao satria rehefa tonga eo anao a de izy ndray zany tonga eo de mba fitiava-tanindrazana ny itondrany azy na tsy voatery na niomana na tsy niomana izy efa teraka niaraka taminy fahaterahany ny fitiavan'ny tanindrazana donc tsy niomana izy amin'ny fanaovana politika fa ny fitiavan-tanindrazana ny toetra ao aminy de afaka hoentiny am'lay fitiavan-tanindrazana ilay izy lay rafitra rehetrarehetra de fahaizany mametraka an'izay eran'ny Madagasikara ny fametraka ny olona rehetrarehetra amin'ny asa tokony ataony rehetrarehetra zay no atao ny olana ngendraindray atsika misy hoe ataontsika ohatrany hoe misy professeur alaitsika miasa any amin'ny ministère fa maninona tenga professeur aloha hiasa any amin'ny université meo azy ny toerana misy azy meo azy ny karamasazy azy amin'ny maha-professeur azy te miasa any amin'ny université izy misy toerana atao amin'ny ministère raha ataontsika ohatrany hoe conseiller technique zany zao raha hoe amin'ny ministère
tsy ilaina permanent zany mpampianatra eny amin'ny université na tsisy ary zany maninona ianao ia rehefa ministra ianao afaka consulter ny mpampianatra rehetrarehetra ny akatsy hoe sociologie eny économie eny finance eny eny daholo ny rehetrarehetra afaka makeny daholo ny ministra rehetrarehetra maka conseil am'le professeur manao ny asany araka ny tokony ho izy tsisy zavatra hoe manahirana be zany raha za zany nge mbola mahatonga ana am'teny raha anatin'ny fitiavan-tanindrazana tsika ry zareo a ndao mandritra nyity teteza mity ity tsisy mandray karama fa ny indemnité ny ataoko hoe ny vola ahafahanao miasa anataitarana ny asa sy andraikitra didy apetraka aminao no omenanao fa ny tena hoe karama andao hoajanona kely rotaona zany tsy ela zany eny ary tapitra ny fotoanatsika iada Jean Pierre raha ny toromarika ao amin'ny technicienne inoko fa misy ny fampitinana fohifohy izay resadresatsika teto zay a indrindra mahakasika an'ilay hoe afatra manokana ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao resaka tetezamita zay efa nambaranao teo zay ia afatra manokana mihitsy ao antetezamita de hoe zao io le fanereny Nations Unies filazan'ny Nations Unies hoe tokony anao dialogue politique itsika io a efa zavatra efa mahazatra io a fa tena marina zany a itsika tsy tena ny malagasy zany tsy resaka dialogue zany tsony no ataony fa fandraisana fanapahan-kevitra fotsiny hoe misy fanapahan-kevitra tokony ho raisina am'izao fotoana zao mba ahafahana zany milegitimia ny fahefan'ny Mikael am'izao de zay zany tokony hirosona ary za mitodika manokana amin'ny mpanao politika rehetra mba hiverina mba tsy ho tezitra zany tanatin'ny laina fa mba hiverina hifampidinika am'izay zavatra zay ahafahana mametraka an'izay zany zay ho an'ny vahoaka malagasy moa de zao a ny olony ratsy ty mpampiororo atsika am'izao fotoana zao ty olona eo amin'ny fiarahamonina avatsika ireo malagasy oatra atsika ireo a raha mbola tsisy aloha ny profo mandraza fa vahiny reo de avatsika ireo ka aleotsika rehetrarehetra zany tsy anao an'lay ataotsika hoe fisina tondromolotra na fisina tonga de fitsaram-bahoaka fa tena mba ampivoakatsika ny fahamarinana ny tandrotsika de tsy ny afaty ny olona anankiray no eritreretintsika hanao ratsy fa ny hoe mba tsy toizan'lay faharatsiana misy eto amin'ny firenena zay ny tena tanjotsika ahitantsika ny marina iza marina ny tena mpanao azy iza marina ahoana marina ny antony inona marina ny mahatonga an'lay izy zay ny tena tiatsika ho fantatra am'lay izy mba tsy toizan'lay izy tsony satria hitatsika fa maro loatra le olona maty am'izao fotoana zao de izay zavatra zay a tokony ho tandrematsika mafy akotran'izay marina fasahirana tsika amin'ny fiainana mafy ny fiainana mety misy ray aman-dreny mandeha mitady vola tsy afaka miandry ny zanany fa tokony mba ny fiarahamonina mba mifanampy am'izay zavatra zay dia mamerina ny ataoko hoe fankahirezana an'ireo efa niarambona ary mirary soa an'ny ireo zany fianakaviana zay niarambona mba hanana fiononana feno ao amin'ny tompo ary de manao veloma mafinaritra nareo MPS nampame toerana nafana naneo hevitra makasitraka anao Andriamatoa Iada Jean Pierre filohan'ny FLN na ny Front de Libération Nationale nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandarana ity inona fa tafampita amin'ny vahoaka malagasy ny mpitondra fanjakana niafatra sy ny resadresaka izay ny fanaovantsika teto Averikany misy hatrany ny famerenana ny fandaratsika rehefa tonga ny alahady sy ny na amin'ny fahitalavitra io na amin'ny onjam-peo de misy foana zay famerenana ny fandaratsika izay sy mandeha mivantana ihany koa ao anatin'ny tambajotra sosialy ny YouTube sy ny Facebook izao fandaratsika izao isoratsika ny teknisianina makasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany sy mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka tompo klasy tompoky vavy